Lafa mbaovao fatateraka kosa indray tsy ho tratrany ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ho andrareo ny vonianteny merandolona ny fandiniana ny lalàna feny arena kibony tany sy ny lalàna feny solotany tsy maintsy misy tokoa mantsy ny pitsopitsony sy ny fepetra samihafa ahafahana mandrafitra lalàna ekeny ny be sy ny maro mba tsy isian'ny olana indray ao arena kely. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny lalàna feny arena kibony tany sy ny lalàna feny solotany na ny code minier sy ny code pétrolier ka mila fanatsarana. Tsy mbola vita tanteraka ny famolavolana ireo volavolan-dalàna raha ny fantatra ary mbola misy ihany koa ireo teboka tsy hitovian-kevitra raha nambaran'ny ministry ny arena kibony tany. Mbola misy hoavy zareo avy any amin'ny Afrika mikarakara an'ireny vision minière africaine atsika moa anatin'izy io dia dikan'izany zany tsy maintsy andasina zany sosikevitra amin'izy io tsy ny famoahana ny code minier ny tena tanjona farany fa raha mamoaka code minier satria mila hoe ataoko hoe fanaiky dolo ny olona rehetra misy tasy io satria tsy efenina amin'izao mbola misy ny sasany mbola manontany iny hoe tena ilaina malina ve ny anatsarana an'izy io ka tsy famoahana le code minier nefa be misy aloky azy le tena objectif-tsika dia mba misy ataoko hoe vokatra hita amin'le toerana itandrahana ary tsy mahazo kombony na ny firenena na ny mponina ankapobeny na ny le toerana itandrahana azy na ny mpitandraka ary eo amin'ny fanajana ny fivoriana ny sylafinière sociale zay ny tena ataoko hoe objectif tanjotrarantsika mazava ho azy mahatombotra amin'izay koa mpitandraka. Tsy amin'ny fivorian'ny antenimera-pirenena izay mandeha amin'izao araka izany no andiniana azy ireo. Raha nantonina mikasika ny fitrandrahana any Andohany Lakaka tanterahan'ny orinasa Gondwana ny ministra dia nanambara fa misy ny iraky ny ministera nandeha tany an-toerana ary eo ampanangonana ireo antotam-baovao samihafa any an-toerana ny departemanta izay sahany.